Alarobia 7 manatitra ny arabatony kilasy sy tongovavy manasana ho ampanadana sy ampitiavana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isongadina mandritra ity vaovao ity ny makasika indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka manoloana ny osika ny alabato ary ny fantsikan-dalàna ny tranga nandritra ity androm-pifidianana izay ho solombavam-bahoaka androany ity dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny vondrona politika firaisan-kina no mafisina izy ireo nandritra izany fa tsy azo ekena ny fanambakana ny vahoaka malagasy tahaka izao ny tranga izao miantso ny seny sy ny HCC ihany koa mba tena ijoro sy andrainy andraiky ny manoloana ireny trangana tsy fanarandala ireny. Hoaratsika vetrany makasika izay. Hatramin'izao ora iresantsika izao dia mbola maro ireo osoka amin'ny tranga nefa mbola hasoroana koa na izany ary. Maro ireo olana tsy mbola vavaha hatramin'izao nefa azo vana tsara. Ireo olona tonga maro izay hifidy nefa tokony tsy hifidy satria tsy nitondra kara-panondro. Anankiray izay maro ireo délégué de vote tsy navela anatotosa mahalalaka ny asany. Faharoa izay maro ireo délégué teo ampatanterahana ny asany no navoaka sy nosamborona. Misy ireo bureau maromaro izay fenoana bulletin ny orona mialohan'ny fanombohan'ny fifidianana antsy maraina io. Gotra anankiray meko anareo izany tany Iosy tany Ambovombe lehibe ny fokotany manao tsindry sy mitsapaka amin'ny andraikitry ny bureau de vote. Fiain'ny mpitandro filaminana ao anatin'ny bureau de vote any tsy mampitahotra an'ilay olona hifidy. Fa samy hafa amin'ny liste électorale ireo mpidirana dia hafa miniditra ohatra ny tao faravohatra. Rehefa hivoaka izy manamarina dia hafa nefa ny eny. Maro mpifidy izay manana kara-pifidianana kanefa tsy hita ao anatin'ilay lista. Fanaovana sonia mialoha ity ny tena zava-doza ny fahavitan'ny fifidianana. Fanaovana sonia mialoha ny PV alohan'ny fahavitan'ny fifidianana. Santionany fotsiny ireo. Santionany fotsiny ireo tsy fanarahan-dalàna hita hatramin'izao aloha. Noho izany dia voapirofo ankehitriny fa misy ny fandrobana sy barofo ara-pifidianana ataon'ny sasany izay matahotra ny safidy-bahoaka. Koa dia miantso ny CENI izahay mba handray andraikitra efa manao ny CENI fa mbola tsy ampy. Azo CENI mbola vahana tsara ilay olana hoe ireo bureau de vote izay ahitana n'ilay PV vita CENI dia azo nitirena ilay vita CENI ireo ilay PV dia soloany vaovao. Koa dia miantso ny CENI foibe zay mba handefa baiko makany aseda. Zay nangatahana ary misy dia efa nanatateraka izany tena fahatrambodra tsy moiny. Koa dia manao izao fanambarana izao ary izahay mba fanairana ny rehetra ho mailo amin'izay mety osoka mbola mety hitranga. Mifampitandremana koa ireo izay mbola manana fikasana hanao osoka. Manantena ny rehetra mba hanatanteraka ny didiny ka tonga hifidy. Ilaina dia ilaina manetsika anareo hifidy satria efa lazaina ireo fa kion-dalana lehibe amin'ny fiainan'ny firenentsika ity ary kion-dalana anankiray ahafahantsika manovo izao fitondrana izao ka efa ny didinareo reo. Rehefa maro misy antsika betsaka ny zavatra mety hiova ka dia manentana ny voaka malagasy izay manana zo hifidy mba hivoaka ny trano dia andeha hifidy. Tsy ireo akory nataontsika hoe sakana tsy nitaterahana izany fa hatramin'izao dia tena mahavelom-bolo fa mihetsika daholo ny olona ary mandray andraikitra. Zavatra nitranga tao anosy be ohatra lazika amin'ireo. Nisy olona nitondra n'ilay doublon reny le efa précoce reny hita vahoaka ohatra ihany koa tany Mahajanga. Manindry izy manao izao point de presse zao mba hampahafantarana voaka malagasy fa tena mandray andraikitra rehefa tena lazaina fa tsy dia croiser les bras fotsiny efa mizatra mitranga ka dia makasitraka makatelona ny fiaraha-miasa fa tena misy toa ny firaisan-kina. Tena misy dia tena misy zava-dehibe zany ka dia zay zany tena lazaina aminareo aloha firetina amako reto mbola manako lazaina. Voalaza teo fa santionany ny zavatra miverimberina
hita sy voamarika manerana Madagasikara no voalaza teo. Koa mbola any tanana amin'izao ora vitsivitsy sisy zao a ny ahafahantsika mandeha mifidy ary indrindra rehefa midy ny bureau de vote a dia anara-maso satria ireo zany dia manamarina an'ireo ahiahantsika fa misy ny olona tsy valary eto amin'ny firenena mitady hanambaka ny vahoaka foana. Na izy na iza dia tsy azontsika ekeny zany a ka hijoroantsika hatramin'ny farany a ny ahafahantsika mamoaka ny tena safidy mahoaka. Hita koa dia ny bureau ny ataontsika urne transparente dia lasa sy transparente tsony fa asiana taratasy indray manodidina ao amin'le anany raha eo dia lasa sy transparente tsony ny urne dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra efa nisy tao taloha. Za tamin'ny maraigny dia gaga zary atao amin'ny bureau de vote fa dia tsy misy délégué nefa dia manana délégué sika ry Atsimondrano arivo dia mipetrapetraka tokotany fotsiny ireo délégué zany sy miditry sy mahazo miditra anatin'le bureau de vote. Sy zahay no sy matahotra fa ianareo no matahotra élection fa avadikinareo aty aminay indray izy fa ianareo no matahotra anareo no sy manara-dalàna mahagaga misy moko le maheno kabaro maly hoe izao ny lalàna samy mahay mamaky ary misy ny constitution misy ny code électoral fa tsy mety misy ny zavatra misy zao fa dia fa ty zany dia efa natao hoe angalatra dia anao feto ny rapiso zany ny zavatra efa bruit alefa. Fanontaniana mety manitikika angamba dia hoe anao inona moa zany anareo raha toka tsy mivaha ny olana maro amin'izany tsy fahatomombanana rehetrarehetra zany. Eto zany dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana manana zom-pirenena ifidy arovy ny safidinareo, arovy ny safidy izay natao. Amintsika miteny izao mbola manana adiny ray sasany ahafahana mifidy ny vahoaka, mbola manana adiny ray sasany ahafahana manova ny tsy fahatomombanana ny seny mikarakara ny fifidianana. Farany angamba dia hoe raha namparetenaina isika fifidianana madio mangarahara azo antoka ary ekeny rehetra raha ny zavatra ny tany saina teo a dia maro ny tsy tomombana tsy izay ny zava-misy ka dia tsy ho vitanay mpitarika irery fa mitodika aminareo vahoaka raiso ny andraikitrareo a raiso ny andraikitritsika arovy ny saviditsika arovy ny vatona latsakitsika fa misy fetra ny fandeferana izay ny maranako ny teniko tompoko misaotra indrindra. Ao anatin'ny fotoanany fanisam-bato moa isika amin'izao fotoana izao raha ny vaovao dia efa saika nahavita izany avokoa ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Mbola eny an-kianjeny na manampanao gazety manangona izay vaovao izay ka ho ampitaina amintsika amin'ny dalana eto ny sary mirakitra izay rehefa tonga ny sary fa izao kosa dia toizantsika ny fampahalalam-baovao tsy petrapotsiny ny vovonana firaisan-kina manoloana ireo tsy fahatomombanana maro samihafa sy endrika fangalaram-bato ka sainy sasany atao ny filoha-piara-mitandana ny firaisan-kina. Vonina ny aro ny safidim-bahoaka hatramin'ny farany amin'ny alalan'ireo paikady efa napetraka izy ireo teny amin'ny ivitoeram-pandatsam-bato lycée Jules Ferry teny Faravohitra no nanao ny adidiny. Nandatsam-bato ny filoha-piara-mitandana ny firaisan-kina Marika Ravalomanana sy ny fianakaviany. Java Andriamaefa Paiziny. Vao maraina dia betsaka ireo tatitra sy vaovao voarain'ny filoha-piara-mitandana ny vovonana firaisan-kina Ravalomanana Marika Androany momba ny fifidianana. No tanisainy tamin'ny mpanao gazety ireo santionana tsy fahatomombanana maro samihafa sy tetika maloto ataon'ireo mikasa angalabato amin'ity fifidianana ity. Fa ny zavatra hitako sy ny reko hatramin'izao adiny telo zay dia zavatoza mihitsy hoe famelana ny olona tsy mitondra kara-pifidianana fa tsy mitondra kara-mpanondro fa tonga dia afaka mifidy fotsiny zao. Tsy mety io satria zany le fifidianana izay tsy nataontsika hoe natao amboletra tamin'ny faina ambin'ny folo volana novambra lasa dia be da be ireo olona tsy tonga mifidy dia vao azony zareo tany le karatra azony tany fokotany dia vao nizaraina indray izy amin'izao fotoana izao dia zay olona tsy manana kara-mpanondro ve dia vele hifidy tsy mety. Zay zany zava-doza be mihitsy ohatra hoe ny commune Mahabo dia amin'ny district Ambodroatrimo miantso daholo zareo dia eo indray ny teny nataon'zareo nonjay nanontaniana ny seny dia hoe afaka manao déclaration de perte izy ka le kara-pifidianana anie any ampelantanan'ireo le sifokotany-zareo roa daholo dia afenony dia veo avoakany dia anao kara déclaration de perte izy dia afaka manao azy tsy mety zany. Aleo izy otra tsara ara-dalàna le izy toa zany district ny Osindray sy any Ambovombe efa misasaka efa hisasaka ny urne efa be da be zany efa nandrara efa amanjatony lay bulletin
efa miborendrareo l izy any district news sy ambovombe zay moa nolaza hoe mangala huissier de constaté tsara l izy fa tsy mety zany tsy manara-dalàna zany ary tsy manaraka tsara ny fenitra zay tokony arahana amin'ny fividianana tokony madio sy manara-dalàna de zay ny zavatra misy zao de menimenina be ny olana news am'izao fotoana zao hoe ahoana ary zany tokony ataonay do zany zay hoe mangalanareo huissier de constaté de mangala vavolombelo le lazany zany betsaka reo délégué anay délégué ny mpanohatra zany tsy avela hiditra ary raha vela hiditra izy de apetraka ery am'zotrano ry de tsy mahazo metsika tsy mahazo mitsangana taraina dolo ny olona tsy avelaina anaty sosialy asany maha délégué azy mihitsy izy fa hoe tsy metsika nareo de mijanona fotsiny eo zay nge efa tena niomana mihitsy anara-maso am'ty zavatra ty ary fa nlaza efa hitsangana hatrany farany de namebaiky koa zay mahazo metsika nareo fa amoaka teny ny seny misy keo ireo bureau de vote tsy mitovy ny lista ery ampidirana hafa ny lista ery voana hafa ny lista mitranga zany zao zay tsaronenana eto Tananarivo 5e arrondissement de menimenina be zareo hoe misy ireo bureau de vote tsy mitovy hafa ilay tsy mitovy ny liste électorale hafa tamin'ny le vomity zany de eo le an'ny seni tsara mihitsy le an'ny seni fa fivoaka tsisy efa vita le seni de tsisy de nantanina ny seni de hoe manatonina nareo amin'ny sedy de hita zay risana zay zany hoe navelany hiditra aloha de aveo tsy mitovy l izy de misy ndray koa nefany aty am bureau de vote ny eto Antananarivo tsy avelandrareo anosony sasany nisy zany zao nitranga teto amitsika teto vote eo de nifampirisaka zay teo de hoe mizara tsy mandeha tsara ato président ivoaka ny président ny efitsika moa de tsy gaky izy hoe tsy nanosony ny ay ohatra anakiray zao lazaiko aminareo tsara any Faratsio miantsony any Faratsio hoe aty aminay de misy maramila be lehibe tonga avy any Antananarivo ifidy de hoe zao ny zavatra izy tsy azonareo atao mihitsy mampifidy ny olona na maramila baty Antananarivo eraka tsy mipetraka any de tsy azo atao satria par circonscription izy ty amin'ny district jereonareo zany nandefasany camion be da be ony lasany de zay mangala huissier de constaté tsara l izy de hoe zao ny zava misy olona tsy mipetraka vaty fa hoe nanao mission izy de naka manana certificat nanana certificat na autorisation vaty hoe manao mission reo any Faratsio nefa olona marobe maramila marobe fa vérifier reo fa mipetraka any sady tsy mipetraka rehefa tsy mipetraka any am'le circonscription na district izy tsy azo atao tamin'ny sivora sy fahefany teo moa no nigadona teto amin'ny fitoeram-pandatsambato lycée Jules Ferry Faravohitra ambony ny filoha mpiara-mitantana ny firaisankina ravalomanana marika sy ny fianakaviany nanao ny adidiny amin'ny maha olo-pirenena zava-dehibe hoy izy ny fandehanana mifidy satria zo sy adidy arandraikitry ny olo-pirenena zany nanome toky moa ity filoha mpiara-mitantana ny firaisankina ity fa vonina hijoro hatrany izy ireo ary tsy anaiky lembenana malonja mety hoendrika tsy fanarandalana maro samihafa aoriny ny fifidianana io mba ho tena ny safidy-bahoaka marina tokoa no ivoaka fa ny tombony isy tany fitarainana voarainy firaisamonim-pirenena hatramin'ny 12 ratoandro raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny ariva teo nisy tonga hatramin'ny herisetra namoizana ain'olona izany raha ny fanazavana nentin'izy ireo hatrany makasika ny vato efa vita marika mialohan'ny fotoana indray de nilaza ity firaisamonim-pirenena ity fa mialohan'ny fifidianana izy ireo no hoe fananao antso fanairana no fandraisana andraikitra ny amin'izany Germaine Mezanary mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao tafakatra 2 ny fitarainana voarainy teo anivony firaisamonim-pirenena safidy makasika ny fifidianana otsolom-bavambahoaka hatramin'ny 12 atoandro teo mifandraika amina herisetra mandritra ny fifidianana izay mitarika hatramina famoizana ain'olona toy izay ny seho tany Ankazoaboatsimo faritra Atsimo andrefana ireo tranga ireo rano fanazavana no mafisy ny safidy fa nahitana tranga famenona mialoha ny fitanana antsoratra na PV ny famelana ireo olona mitondra karaha-pifidianana maromaro ifidy nisy ihany koa ireo olona tsy manana karaha-panondro kanefa navela ifidy izay manodidina ny ray faingo 200 izany raha ny fanazavana hatrany androya dia anisan'ny azo lazaina hoe misy an'izay fifampikasiatanana izay mentsiny izay nazaonay tatitra fanamarinana zany misy ny sasany zany tsy hoe ny nahitana mpanara-masony safidy fa ireo mpanara-masony safidy kosa no nanao recoupement na lalàna n'ilay hoe nisy tokoa vai le nisy olona hoe naratra ny anankiray moa mbola anatin'ny amarinay le hoe nisy mihitsy ny arato hoe namoy ny ainy amin'ny toerana anankiray fa mbola eo mpijerevana an'izay ampahamarinana an'izay vaovao zay zahay zo ireo samy
mpanoana kandida zany matetika no ahitana fifanandrinana hoe le mifampikasitanana ny tranga anankiray makasika an'le amin'ny biraom-pifidianana indray dia le tsy famelanan'izy ireo hiditra ao anatin'ny ina misy ty amin'ny biraom-pifidianana fa izay indray tsy mahatonga fifampikasihan-tanana fa ny samy mpanoana matetika zany no ahitana an'ireo fifampikasihan-tanana ireo. Mahakasika ireo bulletin efa voamarika mialoha na ny bulletin précoce kosa dia nilaza ny safidy fa efa ny alohan'ny fifidianana io izy ireo no efa nahatsikaritra izany. Anatin'ny fampelezan-kevitra dia efa nisany nalaza ilay belo sur tirbuena dia ny fomba fiasa atao amin'ny safidy tonga dia mampahafantatra ny seny raha vao misy tranga sahala amin'izay dia tany no nanaovan'ny zareo an'ilay hoe fanazavana fa tsy tena bulletin unika ilay mipoitra raha tany amin'le tranga le tany belo sur tirbuena iny fa bulletin ohatrany hoe nisy namboatra. Ny amin'ny androany averiko indray mandeha mbola hatramin'ny 12 atoandro aloha no ny kirakirainay fa manomboka amin'izao zany izay mandray ny tatitra avy amin'ireo mpanara-maso satria raha ohatra koa zareo tonga dia andefa tatitra dia lasa misy tranga tsy ho hitany zareo dia androany sy hariva sy rapitra zany zahay manomboka mikirakira ireo vaovao rehetrarehetra avy any amin'ireo mpanara-maso miparitaka eran'ny Madagasikara. 27 no tampandraisana anjara ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana ity. 17 anefa izany tamin'ny taona 2024 ta hatramin'ny 12 atoandro io raha ny fanazavana hatrany. Ny faritra Boeny no ambany indrindra ny tampandraisana anjara satria 15.8 raha toka 12.5 kosa ho an'ny faritra Diana. Ny faritra Atsimo kosa no tena nahitana tampandraisana anjara ambony indrindra satria natratra 1.3 izany toy ny faritra Androy izay natana salanisa 3.7 ary 5.3 kosa ho an'ny faritra Anosy. Nananika ny 2.20 ireo fanarana voaran'ny safidy teo anelanelany tamin'ny enora maraina hatramin'ny 10 maraina tamin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity raha ny tatitra nataon'izy ireo ny maraina teo nizotra tampilamenana ny fisokafan'ny biraom-pifidianana na izany na tsy izany nisy ireo tsy fitezana tsikaritra ny mpanara-maso tamin'ireo birao fandatsam-bato sasantsasany fanampanazavana. Nianga tamin'ny fanara-maso avy amin'ireo mpahana biraom-pifidianana nandritra ny fisokafan'ny biraom-pifidianana ny tatitra voalohany ataon'ny fiarahamonim-pirenena safidy ny maraina teo tamin'ny folora 7.5 amin'ireo birao fandatsam-bato na raha n'izy ireo maso nanaja ny ora fisokafana tamin'ny enora maraina enisanjato amin'ny birao dia nisy fahatarana adiny iray mahery 8.9 amin'ny birao fandatsam-bato dia voamarika fa 3 mahery ireo mpikambana ao amin'ny biraom-pifidianana no nanatrika ny fotoam-pisokafana araka ny fepetra voalazan'ny lalàna mba hiantohana ny fampandehanan-draram-pifidianana. Raha ity tatitra ity ihany ohatra faingo 200 ny birao fandatsam-bato dia nahitana olona ankoatra ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsam-bato nanao sono hoe ny bileta tokana ho ambadika izay tokony hitarika amin'ny fanafoanana ny vato voakasika. Tafakatra 2.20 ireo fanarana voaran'ny safidy hatramin'ny 10 maraina teo. Tamin'ny fotoana nanaovana izao fanambarana izao dia nahazo tatitra 2.20 isa tamin'ny alalan'ny larana maitso ny safidy izay noraisy ny sampana mpandray an-tanana ny tranga fanairana. Ireto tranga manara matety piseho dia mahakasika ny fahatarany fisokafan'ny biraom-pifidianana noho ny fahatarany fahatongavan'ny fitaovam-pifidianana sy fahatarany mpikamban'ny birao-pifidianana. Tany amin'ny birao-pifidianana sasatsasany dia tsy nisy ny fanaovana antsapaka ny mpanao soniny bilte tokana amin'ny mpanara-masony bilte tokana. Mpanara-masony safidy vitsivitsy kosa no tsy nanatrika tsy navela nanatrika ny fisokafan'ny birao-pifidianana. Ankoatra ireo tsy fitezana samy hafa ireo mpanara-maso avy amin'ny safidy vitsivitsy atony tao amin'ny boriboritany fahatelo sy fahadimy tsy navela nanao ny asany tamin'ny fisokafan'ny birao fandatsam-bato. Ny arahanay maso mandritra n'ilay fisokafana dia ny tena voalohany indrindra dia ireo ahitana mpanara-maso ny safidy. Ny tambajotra serasera kosa dia raisinay fanampim-baovao fa tsy ao anatin'ilay anaovana tatitra izao fa ilay hitan'ny maso nireo mpanara-maso no anaovanay tatitra izao.
ny tranganisy dia hoe nisy mpanaramaso tsy navela hiditra zany hoe nisy ny toromarika nataony seni satria nisy famoriny seni tamin'ny alatsinainy teo andreo mpanaramaso nanazava ny fehipetra hoe ahafahanay miditra bureau fandatsam-bato fa misy nefany président bureau de vote tsy namelona mpanaramaso fa mitady zavatra amboniny akoatran'le efa niteneniny seni toerana teto Antananarivo ny nisy an'ilay tranga tao amin'ny Tana 3 sy 5 izay raha tsy diso teto Antananarivo nisy an'izay le hoe mitady procédure amboniny reo mpikambana bureau fandatsam-bato tsy aivina manana mpanaramaso 5 dimanjato sy 4 arivo miparitaka amin'ny bureau-pifidianana 5 sy valonjato sy 3 arivo amin'ireo komina 5 sy 7 manerana eo distrika roapolomzato sy faritra 13 eto Madagasikara ny safidy tamin'ireo bureau-pifidianana 50 sy 9 sy arivo kosa no nafana izy ireo nahazo ireo vaovao ireo ny tapany maraina. Fahorian'ny fanadihadiana atao vao afaka anamarina ny famarinana na tsy ireny tetika alabato ireny seni ranambaran'ny filohany Androany vonina anampy any Madagasikara hatrany kosa ny Nations Unies ranambaran'izy ireo Androany nandritra ny fitsidihana ireo birao fandatsam-bato. Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Aleo aloha mandeha ny fanadihadiana anamarina na andiso ireny vaovao ny paritaka momba ny fahatrarana tranga alabato ireny ho ny filohan'ny seni nandritra ny fitsidihany birao fandatsam-bato maromaro tandreny vohitra Androany. Zay ny teneniko antsika hoe mbola tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny seni zay vao afaka miteny satria sarotra ny tonga dia hiteny hoe fanadihadiana mbola tsy vita dia ino no tenenina eo ka raha ohatra ka vita ny fanadihadiana dia tsy maintsy hoenareo eo tsika miasa foana ao anatin'ny mangarahara fa aza matohatra ianareo aza manano mihitsy ianareo na ny kely tsy maintsy mampahafantarina ny tsika raha ohatra ka misy zavatra tokony ho fantatra dia ny seni anatina fomba fiasa dia hoe tsy maintsy mangarahara tanteraka ny fizotry ny fifidianana. Anisan'ny fiovana tamin'ity fifidianana ity ny fiovan'ny trano fisainana na l'isoloir natao kely tahaka izao afahana misoroka ny alabato sy ny bulletin précoché. Io moa zany isoloir hitantsika hoe misy fanavaozana io isan'ny zavatra plastika maitso io natao indrindra izy io ampisan'izay mangarahara anatina fifidianana izay natao koa izy io mba tsy hisy ny alam-panahy anao osika amin'ny fifidianana nefa ny tsy amaroately ny fifidianana voalaza ihany ao anatin'ilay izy dia koa zany tsika io fanavaozana anankiray satria nanomboka tamin'ity fifidianana ity zany no nampiasasika ny fitaovana. Nijery ny fizotry ny fifidianana niaraka tamin'ny filohan'ny seni Androany mpandrindra ny Nations Unies eto Madagasikara nanome tantsorika ny Madagasikara izy ireo amin'izao fifidianana izao ary mbola vonina nampy antsika hatramin'ny fifidianana be ny tanàna. Non, les Nations Unies n'interviennent ni dans les observations, ni dans le dépouillement. Ça, c'est la responsabilité unique de la CENI et des autorités locales, j'allais dire nationales. Pour ce qui est des Nations Unies, on fait l'accompagnement technique. Cet accompagnement technique est basé sur les appuis financiers que nous avons reçus de nos bailleurs et j'en profite pour remercier nos bailleurs financiers qui nous ont permis de faire cet accompagnement technique et on s'arrête là. Alors, cet accompagnement technique est fait sur la base du Basket Fund qui est supposé accompagner les 3 élections. Depuis la présidentielle, nous sommes maintenant aux législatives. On fera cet accompagnement technique jusqu'au communal et notre rôle s'arrête là. Fanitrangana stavorovory ny tao amin'ny distrika Antananarivo fahefatra nanomboka ny atoandro teo olony volomboasary iray no nahatratrarana bileta efa misy marika mialo na bulletin précoché sy karapanondro teny amin'ny birao fandatsam-bato tetsy Anosibe tondron'ny solombavambahoaka sady kandida Rasy Manana Paulbert na Irosy ho kandida mpanjakana amin'ny boriboritany fahefatra no ao ambadika izao fanakorontanana izao atao ry ny fisamborana ilay tovolahy io dia noentin'ny polisy ilay tovolahy kanefa tsy tonga tany amin'ny biroan'ny polisy Akory atao rin'izay dia niara-ny fandrahoana na Irosy ka nilaza fa tsy matahotra ary vonina ny anohitra izany tonga niaraka nanao fanambarana tetsy Mahamasina manoloana ny mpanao gazety moa ireo kandida ao amin'ny boriboritany fahefatra ny ariva teo samy tsy manaiky ny herisetra amin'izao andro mpifidianana izao fanadihadiana.
ahina iafara amin'ny fifamonoany rosy sy fidy teamasy izay samby kandida ho solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany faefatra ny savorovorony tranga tao amin'Osibe androany natratrara ny ekipa ny rosy tovolahy iray niaraka tamin'ny bileta précoché na bileta efa voamarika mialoha niaraka tamin'ny karapanondrom-pirenena mantso tao amina birao fandatsam-bato iray tao an'Osibe nodidina ny vahoaka ilay tovolahy tratra ary saika niara ny fitsaram-bahoaka. mialoha io savorovory io irosy dia efa nanohitohiny any filaminana sy ny safidim-bahoaka nanerana ny birao fandatsam-bato amin'ny boriboritany faefatra ny ekipa ny TMH. Nitatitra azo hatramin'ny 20 dia ny TMH ny fidy miaraka amin'ny septambra manohitohina ny fandehan'ny fifidianana na izy mampitahotra olo na tsy mamela ny délégué asa na mamoaka secrétaire na tsy mamela ny olona kasary atreo mbola lefitra ihany nandefa tany amin'ny senisa nitatitra momba ny tapany voalohany après midi amin'izay voasambotra ny service d'ordre anay tao an'Osibe atorianako ato no sambotra azy azonareo antanina rehefa avy eo ny tovolahy anankiray vao maraina reo dia efa mivorivory be dibe reo 4-4 raha telo efatra no mitondra an'ireo ao an'Osibe ao zay 4-4 raha ny fidy TMH reo mitondra bande BDB feno bulletin précoché ny posiny dia feno karapanondro mbola hifidy TMH mazava tsara olony reo fantatrareo za mipetraka eto ny oloko an'Osibe ny atsasany mifankalala daholo zay mbola olony fidy no mitondra karapanondro régiment be ny posiny sy bulletin précoché amin'ny anarany rehefa narahanay reo olona reo dia nisamborinay rehefa nisamborina dia nisy sakoroka atao an'Osibe nalefanay any aminareo ny sary tompo tsisy lainga zany na kely aby zay mbola tsy nahazo dia mba meo any ny adresinareo dia alefako any ny sary fa voasambotra io nalaina tao posiny izy rera dia nasiony olona rehefa nasiony olona dia mikorotana ny olona saika hovonon'ny olona izy rehefa saika hovonon'ny olona izy dia namena ny polisy rehefa nimena ny polisy izy dia tsy fantatra zay nitondrany polisy azy fa zay manana impression fa tsy nentin'ny polisy hogadraina le olona fa navotra raha diso monsieur ina moa ny lehibe amin'ny polisy ny commissaire raha diso dia tieniko arina manana impression zay fa rehefa tafavoaka teo le olona dia nalefa mpanao gazety nanaraka azy tao amin'ny polisy ny 5e ohatrany tsy ao izy hoe nalefa ny fiadanana tsy mino an'izany alao aho diso raha ohatra ka diso dia alao aho diso rehefa voasambotra olo io dia namoaka fanambarany fidy TMH fahamono amin'izay izy fa tsy zakany ny ataony rakoto azy ny ataony rabe tsy haiko moa na zany resahana izy mametraka plainte pour menace de mort satria mitady hamono ary fidy menakalo. ankoatra izay nampangainy rosy ho miangatra ny mpitandro ny filaminana izay miambina ny birao mpifidianana rehefa ny ekipan'ireo volomboasary mantso no manolo tsy mety dia malefaka izy ireo hoy ny fanazavany. faharoa ampangaiko mpitandro filaminana miraitsy kombakomba amin'ny prix scolaire tsy masika zareo ary rehefa ary fidy menakavy sy septambra manao ny ataony tsy normal ny rahalahy mifidy ry zao daholo tsy normal la tompoko za député ny république hatramin'ny volana juillet miantso ny force rehefa tsy hanao ny gendarme sy ny polisy miantso anareo force tonga avinareo aty an'Osibe fa misy manao lohamboto aty manery safidim-bahoaka aty mandrao anao faty aty. toy izao moa ny afatry fidy TMH izay candidat ihany koa tao amin'ny rindriny ka nilazany rosy fa efa nametraka fitoriana manoloana ny fikasana ifofony ainy nilazany tsy matahotra ny tena ny ranambarany tamin'ny mpanao gazety raha ifamonitsika efa mpikasitanana zay tsy matahotra ny laisany fa izao iza ny voaka velona amin'io tranon'iza no may tomobilin'iza no may iza no faty eto indray tsy mitsy tokony isy azany tsony eto fifidianana le izy dia alao adio dia zay lany eo akeny be sy ny maro fa amin'izao fotoana itenenako izao manao forcine ary fidy menakafy sy ny jolambotony 4e arrondissement andresy
amin'ny fomba tsara dalàna zay tsy manaiky an'izany. ampy izay ho irosy ny fandatsahana ny olona amin'ny boriboritany faefatra raha ny fanazavana dia ity kandida ny volomboasary ao amin'ny boriboritany faefatra ity no tao ambadiky ny fatiolona 520 tao Mahamasina tamin'ny fanokafana ny lalao-nosy raha nanao ampamoaka teo anatria ny mpanao gazety irosy. Koa eto dia miantso ny gendarme monsieur préfet efa tany aminao zay manao taty isan'andro monsieur iandry ao amin'ny gendarme ary namako manao taty isan'andro fa tsy manao nareo ifidy temaso no teraka amin'ny fatiolona 520 teto amin'ny vavady mikanjany kano teto no toriko ihany koa tamin'izany responsable izy fizonotara na tonga ny fifanosehana teto na fatiolona 520 tsy navelanareo nitory fidiny teo zao fidy mbola hamono olona ndray mbola mampitahotra olona ndray dia zany ao ampitahoriny fidy tsy normal firenena inona ty rehefa tsy anao ny gendarme rehefa tsy anao ny polisy tsy andraindraiky hidiny eny amin'ny 4e zao aketriny zao marava tonga ny amin'ny enina miantso ny olona voady olonareo fa ny mahazo androany azo nareo rapitso azo ny délégué rapitso azo ny président rapitso azo ny candidat hafa rapitso ary raha misy député lany eto ka député Jilamboto ohatrandreo sahirany ty 4e arrondissement ty za zany na olana tsy lany tsy any olona fa za le ampitahorina mihitsy tsy revo mitetrako tsy revo ny trombako manao fandrahonana direct izy ao amin'ny mirany eo fa amely izy alefaso ary ho anareo mpanao gazety mahasahy am'izay nareo manao investigation zay teniko zay nitory tamin'nisy faty olona teto mandra-paharovina ny olona tsy mainninina mena ndraikitra mamono olona ny tsisy mitory tsisy manino olona 520 mateo tary amin'ny ilany tany amin'ny hôpitaly ko mbola te-masa ny responsable teo tompoko nanatrika ity varandresaka ho an'ny mpanao gazety ity ihany koa ireo kandida na solotenana kandida ao amin'ny piti boriboritany ity miantso ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana nijerakaiky ity loza mananontany ao amin'ny ity distrika ity izy ireo mba jereo ny ety amin'ny 4e arrondissement fa tena gidragidra foana ny ainan'ny olona ety hatramin'ny andro ny fifidianana androany dia tena misy gidragidra foana miantso ho amin'ny mpitondra fanjakana ny seni ny fiarahamonim-pirenena ijery manokana nyty 4e arrondissement ty izahay matombo joro vehivavy ny tenako tsy matahotra n'izaniza ary raha resaka fifidianana efa niomana zay ny ao anatin'ny fifidianana fa ny resaka sandry re tompoko ajanony le resaka sandry sy ny resaka Jilamboto nareo io fa tsy mahomby io eto amin'ny 4e efa leo ny olona efa leo ny gidragidra nareo ny olona tonga ny fito to amin'ny boriboritany faefatra avokoa ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra ho hiatra ny fijoroana vavolombelona nataony mpikambana anatina birao fandatsaham-bato iray izay natsikaritra ireo mpitondra bulletin précoché tamin'ny atoandro teo dia za zany eto aloha le victime satria hoe za mihitsony no mitarika ankorotana za rery zany le mitarika ankorotana za zany le victime meto satria izahay dia tena mifankalala sokona mifankahita ozy izy le fitenenan'izay za mahay tsara ny zareo koa mahay tsara anahy satria zany zay mandeha rehetrarehetra eo ambany masoko dia fantatro daholo tsy tapenam-bava satria candidat dia mahita tsy maintsy miteny dia rehefa tsatsa mifangalaranao ve zany ianao dia atao hoe manakorotana izahay satria zany zay zany tsy afaka hiteny raha mahita raha mbola be da be zao ny zavatra misy any mbola betsaka satria mivoaka eny amorony arabe mihitsy ny zoera dia anjay no mame any no mizara ary ny zoera rehetrarehetra ho dia misy an'io daholo fa tsy olona anankiray no mitazona an'le kara-pifidianana fa maromaro izy misy tao Maderana Motana misy tato amin'ny Sezianosy be ny mpiasa ny commune rehetrarehetra tonga aty mifidy aty amin'ny 4e arrondissement nefa ny olona any amin'ny 2e any amin'ny première tonga ao daholo mifidy zay tena tsy anaiky ary ady atsamy faran'izay mandefa vavy izy manjahoany izy fa aloha entiny eo ny lohany fa ny loham-botony eo ambaravarany fa matoa samy manao politika samy manany sainy dia samy manany neritseriny tsy anaiky zay tombotsoany rehetra ny filaminana ary tsy misy mahazo tombony amin'ny fikorotanana ho kosa ny candidat Rina Randriamasinoro tsy ampy anefa ny fandraisana ndraikitry ny mpitandro filaminana sy ny lehiben'ny distrika notsindrina dia zao no hoe manana intérêt tsika menakavy misy ny fitoniana eto amin'ny firenena dia miantso zay tena miantso an-tanany roa mpitondra fanjakana jereo akaiky ny 4e arrondissement
efa miezaka na ny polisy sy ny gendarme isorana zay fa mbola tsy ampy kely le ezaka mangataka tanandroa mihitsy zay tongava ifotony aty dia mijerevo dia antso atao anareo lehibe amin'ny district nareo nanendranireny seho fokotany reny say vao mipetraka tsara amin'ny asa ny seho fokotany tsy tany ilana amin'izana amin'izy fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fokotany misy azy reny seho fokotany reny raha misy ny korotana eto amin'ny firenentsika zay tsy manana eritreritra afa-tsy ny ampandehan'ny fifidianana io voalaza ny lalam-panorenana io dia tokony tanterahana zay fifidianana zay aloha ny vahoaka isafidy aloha isafidy zay olona hita no solombavam-bahoaka eto amin'ity boriboritany faefatra ity azo atao ankery azo atao aterisetra le izy fa zao aminay barako eto mitovy aminay na mpangala-pato na mpangala-tromby zay tsy lefitra amin'io zay fotsiny fa zay eto mame tokony vahoaka dia andao hiaro ny safiditsika satria raha tena tonga ny vahoaka mifidy tonga miaro ny safiditsika fitsinge mpangalatra no tena tsy mpangalatra andao irahina fa miantso zay amin'ny préfet mbo miobaiko ny chef district miobaiko ny chef fokotany nareo senia miobaiko ny chef fokotany satria reny mba tsy mangaiky anareo mba hipetraka amin'ny asany tena tokony ho izy ary averiko ihany karaha-pifidianana tompoko tsy tokony any an-tanan'olo tokana ary tsy tokony any an-tanan'ny chef fokotany fa tokony mipetraka ao anaty bureau de vote dia aloha ny olona rehefa tonga hijery ao ny anarany satsia aza mena taratasy kely koa ry chef fokotany ny olona hoe ato ny salina misy anao aloha ny olona hitady azy fa ny zavatra misy hoe mena taratasy kely tsy mifanaraka amin'ny kara-panondro kory ny anaran'le olonao aza atao aterisetra le fifidianana fa aloha ny olona any ny hevina aloha ny olona hifidy zay olona tokony hitantana amin'ny firenentsika fatandrefaka sy tsy fatomombanana maro no hita teny Anosibe namontana boriboritany faefatra androany nandritra ny zotra mpifidianana taratasy sy fireketanantsoratra avy any amin'ny faritra distrika hafa no hita tao amin'ny biro mpifidianana misy savalo voatao Mandrangombato voalohany sy faharoa afaka nifidy tsy nisy lisy mpifidianana ihany koa ireo mpifidy raha ny fijoroana vavolombelona nataona olom-pirenena iray teny antoerana fanadiadiana taratasy fireketanantsoratra na PV tokony ho an'ny distrika ny Betroka no hita tamina biro mpifidianana misy savalo tao Mandrangombato voalohany sy faharoa etsy amin'ny boriboritany faefatra ny maraina teo ankoatra io afaka nifidy sy nandatsabato tsy nisy lesy mpifidianana ny mpifidy atao amin'ity fitoeram-pifidianana ity ho ireo olom-pirenena nahita maso ny zavantranga teny antoerana ny salle 14 zao Anosibe andrefana faharoa zao ty tonga tamaraina mbola tsy tonga ny liste nefa afaka mandeha fidy no liste levany fokotany liste électorale zany mbola tsy tonga nefa afaka mifidy le olona dia efa elaela ndray vao tonga le taratasy dia zao mandeha le fifidianana zao ie dia ny liste farany ndray manaraka Mandrangobato ainsi de ndray zao avany Betsoka tolo ndray ny liste ao anatiny ao izy aloha pesapesaka ihany tsy normal la liste raiky le fitaovana sy le fanomanana le olona zany ohatrany hoe tsy azoko mihitsy ny atao le ao amin'ny fokotany zany ka izy aloha mbola tsy nisokafana le izy hoe mbola PV riva ozy izy natao dia tsy azo sokafana le izy zany fa mbola tazominy zareo zao le izy hatram'izao aloha mampiahiahy mihitsy tompoko le izy satria tsy tokony mandeha aty raha ny Betsoka ve dia lasa tokony anterana Antananarivo sahin le izy dia tsy mety le izy raha ny vaovaovao iray teny antoerana ihany dia nisy mpifidy tsy mitovy ny mombamomba azy ao anaty kara-pifidianana sy ny lisy mpifidianana kanefa navelan'ny fidy rehefa nifampiresaka tamin'ny seho fokotany manodidina izay vaovao izay ihany nisy tranga maromaro no teraka ayay ho an'ny mpifidy sy ny mpanara-maso ny fifidianana atao amin'ny biro fandatsambato maromaro atao amin'ny boriboritany fahatelo androany anisany songadina tamin'izany ny fisian'ireo bilita tokana efa voasiny mialoha ny tsy famelan'ny ireo mpanara-maso sasany hiditra anaty biro fandatsambato ary ny tsy firindranasa maromaro fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mateo Princy mpifidy efatra amin'ny valopolo sy telonjato sy efatra arivo no nandrasana ifidy tato amin'ny CEG Avaradou izay miparitaka amin'ny biro fandatsambato fito ho an'ny tapany maraina hatramin'ny 1.10 nanodidina ny 300 ny tapa avitrian'ny mpifidy nisy ny lalina nanapetraka nisy roana ny filarambera ny fanazavany tompon'andraikitra nisy ihany koa ny fiovana noho ny fahamaroan'ny mpifidy ny soratra anarana tamin'ity fifidianana solombavam-boaka ity fa ny problème manko raha tany amin'ny 3 ianao mifidy taloha dia mety hifindrany amin'ny 4 satria ny ampy le liste le 3 dia lasa tsy maintsy hifindrany amin'ny 4 raha tao amin'ny 4 ianao dia minainay matetika tsy mihetsika fa ao ihany no misy ohatran'izany zany ohatra somary ohatra fanaovanova kely fa tsy hoe zatra le za atao 3 dia 3 dia tsy maintsy nijery ny anarany etsy aloha ka zay etsy fokotany etsy dia iny manolo gida fotsiny ary misy tsy manana fa rehefa ao kara-panondro voasoratra ny anarana dia afaka mifidy zay ny anay moa zay moa baika avany amin'ny lehibe
rehefa ao ny anaranao a mitondra kara-panondrom-pirenena a mitondra passeport na mitondra permis de conduire dia ao le izy zany tonga dia ao le hitanao reo délégué zao ato aminay complet mihitsy izy eniny tsisy analana ao daholo samy manana délégué daholo ny fisokafana moa tamin'ny enina maraina zany hoe ny ato zany tonga dia délégué rehetrarehetra ato daholo izy amin'izy candidat anankena nanaitra ireo délégué ny candidat vao maraina kosa ny fisian'ireo bileta tokana efa voasony mialoha raha ny lalàna nefa dia mila atao antsapaka ireo mpikambana roa anatin'ny birao fandatsambato izay manao sony ny bileta tokana tsy voaja nefa izany ho ny fanazavana dia tao bureau de vote numéro 4 zany ato amin'ny CG Varado dia tokony ho hitan'ny délégué zany ny safidianana le olona manao sony le bulletin dia nefa le izy efa vita sony daholo dia tsy fantatra tsy hitanay zany le olona safidiana hoe iza fa efa vita sony daholo le izy zay vao aniditra zany zay zany zavatra hoe namarinina tao anatin'le tamin'ny dimy sasany zay dia efa namplasaina daholo hoe tokony ho tonga teto amin'ny bureau fandatsaham-bato tamin'ny enina sokatra ny bureau fandatsaham-bato tamin'ny enina sy folo teo zany vao nanomboka ny tao aminay tokony mba hoe ny voatena aloha le olona anao le sony zany dia zay zany vao manomboka fifidianana dia zay zavatra nisy le fomba fiasa aloha zany zao ny tsy nety satria maha délégué anay zany dia manara-maso zay dia zay zavatra hitanay dia zay zavatra azonay lasaina pitsopitsony maro ihany koa no tsy nanaja ny toromarika efa nomena ireo délégué ho ny fanamafisana atao amin'ity fitoeram-pifidianana ity ihany tsy misoratra ny amin'ny solaitra be ny lisitra ireo mpikambana manao ny sony ny bileta tokana tsy nanaiky ny nanaovana izany ny tompona andraikitra atao amin'ny birao fandatsahambato maraina zany le voanomboka le izy dia le fitrangan'le zavatra moa hoe tokony atao eny amin'ny tableau zany le signaturan'le olona manao an'le bulletin le ambadika nefa zay nangatahana nefa tsy nanaiky mihitsy le président sy présidente tao dia ny toromarika azonay tany amin'ny formation aloha dia zay mihitsy ny tena toromarika kanefa moa tsy nanaraka zareo dia ataonay anaty BV zany le izy zay ny tena satria zay zany mijoro mana solotena ny candidat zay dia zay ny tena andraikitray dia tsy maintsy tanterahanay le izy solotena roa isaky ny candidat ny délégué tsy afaka nanao ny asa maha-délégué azy ireo ny fanazavana satria banga isaky ny ora iray izy ireo délégué telo ihany no navelanetitra kanefa misy enin'izy ireo raha miditra zao ny namana iray afatry izy roa isaky solotena roa dia raha miditra ny iray ka raha mivoaka ngay dia tokony miditra zasy solony nefa tsy afaka manao an'izany zay eto fa banga isaky ny ady ngay zao ny oranay satria raha mivoaka re namako raha io dia tsy afaka manolo anazy fa délégué hafa miditra eo aloha tena tsy haiko tompoko fa zany tonga dia niteneniny avany hoe zany no mibaiko zay nitenen'ny présidente anay ao raha ny tena tokony ho izy ny mivoaka ngay dia miditra ako mifandimby tokony raha ny solotena ny délégué tokony tena izy dia tokony mba hita ao daholo ny solotena tsirairay dia zay ny anaovana tsoroa nefa amin'izao ny anay ao dia anankitelo ihany ony raha ny tokony ho izy tokony solotena isaky ny candidat tokony tafiditra ao anatin'ny rotation nefany le mpiasan'ny CENI tsy mety fa olona telo ihany ny alefany telo dia ireo anankitelo ireo zany mila mahay mifandamina hoe eto anjarany ihanina dia eto ny anjarany any ihanina magaga ihany koa ireo mpanara-maso fa nisy ireo tsy navela nanao ny asany na nisy aza ny taratasy na namarina ny fahafahan'izy ireo manao izany angamba tsy fantatra hoe iza ny namoaka an'le lalàna fa lasa tsy fantatra zareo anatin'ny président de voteny hoe mandat avy any amin'ny oveka original vitany lavitondry tany nefa tsy ekendry zareo tao fa hoe mila photocopie ny kara-panondra légalisé ho an'le candidat tsy navita an'izay ny tokony hanao an'izay fa raha navita an'le tery amin'ny oveka le mandat original tsy tokony sakanana dia faharoa mbola hitanay teo koa fa maninona moa zany hoe tsy fantatra koa hoe iza ny namoaka an'le lalàna le matoa nataony délégué candidat tokony enina zany eo anatiny ao fa tsy hoe telo nanara-maso ny tranga teny amin'ny birao mpifidianana kao amin'ny boriboritany fahatelo ny candidat Fenora Lambomana n'Androany anisany tsy fanarandalana hita tao anatin'izany izay iantso ny fijoroany malagasy rehetra hiaro ny safidy
hita fa na zavatra tsy tomombana alohany matetika dia tsy hita misoratra eny amin'ny tableau satria raha lalàna dia tokony soratra eny ny isan'ny mpifidy dia misy lalàna koa tokony mametra hoe mivoaka isaky ny adiny ray ny olona tonga mifidy. Betsabetsaka ihany ireo bureau de vote tsy nanaraka an'izay toromarika izay. Amin'ny ankapobeny aloha dia nisy hoe nisy ireo filambanina ireo président ana bureau de vote fo hoe mila ho an'ireo mpanara-maso ny fifidianana ho an'ny délégué-na candidat zany dia notakiana photocopiana kara-panondro légalisé izy nefa raha tokony hoe ny kara-panondro miaraka amin'ny mandat avy any amin'ny candidat no tokony hoentiny any anatin'ny bureau de vote. Imbesy tsara ny vadontsika rehefa misy tsy fanarahan-dalàna hitanareo aza manaiky fa mijoro. Andrasana araka izany tondra ny tsy fahatomombanana maro mampiaya ireny. Vonina hiatrika ny rehetra ny candidat ny firaisan-kina amin'ny boriboritany fahatelo atao ry ny fahavitan'ny fifidianana. Raha ny zava-nisy androany tamin'ny tapakandro maraina atao amin'ity boriboritany ity dia nilana avany ny délégué ny candidat tamin'ireo birao fandatsambato saika nanerana ity boriboritany ity. Fanadihadiana amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Nilana vaniny ireo délégué ny candidat atao amin'ny birao fandatsambato tamin'ireo fokontany maro atao amin'ny boriboritany fahatelo ny candidat Fenora Lambomanana izay tonga nandatsambato amin'ny PP Andravoangy faharoa niteraka fikorontanana madindinika tamin'ireo candidat sy ny mpanaradia zany. Raha amin'izao ora itenenako izao dia ny ato amin'ity salle ifidianako ity dia efa eo amin'ny 500 isanjato ny voasoratra anarana ny efa mifidy. Eto dia misintona sainy ireo ao amin'ny CENI satria betsaka ireo fanilikiliana ny délégué ny candidat eny amin'ireny bureau de vote reny. Tsy nisy an'izany hoe mila mitondra kara-panondro légalisé zany photocopiana kara-panondro légalisé zany akory ny délégué fa le mandat sy ny karatra avy any amin'ny CENI ihany ary ny kara-panondro no entina. Fa misy filambanina ataon'ireo amin'ny bureau de vote, président bureau de vote ka manentana anareo amin'ny CENI mba hanao contrôle ary amibaiko tsara ireo solotenanareo eny anivo ny bureau fandatsambato satria manomboka sady ny fingapingana eny amin'ireny bureau fandatsambato reny. Vonina amin'ny rehetra ny ekipan'ny firaisan-kina amin'ny boriboritany fahatelo raha nambarana ity candidat ity hatrany ary tsy lefitra amin'ny endrika fangalaram-bato. Ho anay manokana dia vonina zay amin'ny rehetrarehetra ary efa ela ny andrasanay fifidianana ary inoko fa matoa milatsaka hofidian'izany dia efa vonina hiatrika an'izany zavatra rehetra hitrangy izany. Androany ariva kosa dia mokavalim-pifidianana ny candidat ny firaisan-kina boriboritany faefatra efa niomana tamin'ny fahatapahan-jiro izay fanampoizina izy ireo ary vonany aro ny safidiny. Maro ny tsy fahatomombana hita atao amin'ity boriboritany ity tahaky ny fivadibadian'ny PV sy ny maro hafa. Asina Andriamalala, Andry Rakotomalala. PV na taratasy fireketana an-tsoratra tokony ho an'ny betroka no lasa amin'ny boriboritany faefatra tahaky ny tao Sonerana. Tsy ny andrela fa ny antso avetrany CENI ity candidat ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faefatra ity. Betsaka ny resaka tsy fahatomombanana hita eto amin'ny boriboritany faefatra satria misy hoe PV tokony any betroka lasa hitany Anosato lasa hitany Sonerana fa efa ny fampiantso teo anivon'ny CENI moa zany hoe ahoana ny fomba handaminana an'izany fa zay eto ny ekipa efa complet mba hijery sy anara-maso akaiky ty fifidianana ity mba hahafahantsika mamoaka sy tena safidin'ny vahoaka eto amin'ny boriboritany faefatra. Na dia nilaza aza ny CENI fa efa nifampiraharaha tamin'ny Jiramany amin'ny tsy tokony hatapatapahany herinaratra amin'ity androany ity dia tapaka ihany zany saika nanerana n'Antananarivo nanomboka tamin'ny ora ny fanisambato. Efa nampozina ny tranga ary efa niomana ny candidat ny firaisan-kina. Androany ariva ihany koa dia hiezaka mokavalim-pifidianana isaky ny birao fandatsambato ny candidat Rinina Rendriamasinory sy ny ekipany. Efa miomana izay. Efa miomana raha ny ekipan'ny anay fotsiny zany atao amin'ny boriboritany faefatra amin'ny resaka fanisambato. Androany alina ihany zay, androany ariva dia mamoaka voka-pifidianana. Efa miomana izay amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny jiro rehetrarehetra isaky ny bureau de vote ary satria eto zao mbola sahirana ny resaka jiro. Miezaka izay mandamina mifampiresaka amin'ny filohan'ny fokontany. Raha sanatria tsisy vahaolana mitondra vahaolana eo zay. Fa ny azo antoka fotsiny tsy maintsy mamoaka voka-pifidianana izay androany ary ataonay mba izay tena safidin'ny vahoaka ny voaka eo. Tao Anosizato Ouest tamoa dia nanefa ny adidiny androany Irina Rendriamasinory sy ireo mpiray-lisitra aminy. Voka-pifidianana madio sy mangarara no ilain'ny vahoaka tsy azo ekena ny voka-pifidianana azo tamin'ny osaka ho ireo candidat ny firaisan-kina
androany toy izao ny mahakasika izay. Nalome tokony vahoaka teto amin'ny boriboritany voalohany kandida maître Andra Razafy Manantsoa vonina ny aro ny safidim-bahoaka hatramin'ny farany tenany sy ny mpanarady azy manoloana ireo endrika fangalaram-bato sy fandikandalana ataon'ny sasany nandritra iny fifidianana iny. Mila fanovana ny firenena hoy nambarany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety atao ry ny fanatanterahany adidiny tetsy amin'ny Alemampe filoha androany. Izahay dia efa miteny fa tsy jery fotsiny hiaro ny andraina ndraikitra hatramin'ny farany hiaro ny safidim-bahoaka, hiaro ny vatontsika, hiaro ny vato koa, hiaro ny vatonareo, hiaro ny vatontsika rehetra. Satria fifidianana manakaiky vahoaka izy ity dia adidiny solombam-bahoaka izay candidat solombam-bahoaka sy ny solombam-bahoaka am-perinasa ny mijoro mame modely ny rehetra amin'izany fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny fijorona marina zany. Oka amin'izay ny fanaovana tsinitsinana le vahoaka, oka izay ny filalaovana nyty firenena ty fa mila fanovana sika rehetra. Fa valim-pirenena ny mpangalabato kosa ny solombam-bahoaka Totosoa Andriamampandry ka tsy anaiky-ntsoro izay mety voka mpifidianana maloto ivoaka eo ny vahoaka malagasy. Za masolombam-bahoaka dia mampitandrina satria efa be tabe ny vahoaka zao manara-maso ka zay tratra aloha dia miaratsiny satria mbola olo-mpanjakana solombam-bahoaka ary ny vahoaka koa dia tsy anaiky lembenana ao anatin'izay ary zay zany toromarika atao hoe fahavalom-pirenena mangala-bato ary misy lalàna sy azo saziana ho an'ny olona zay mieritreritra anao an'izay. Hitantsika zao za fa be tabe zao ny vahoaka tsy misy ohatry ity na ity tokotany na ny ivelany na ny elakelan-trano any dia efa manara-maso ny vahoaka isaorana izay fa ho an'izay mbola minimikipy zany ka anao zavatra tsy mety dia ho hiteo zany ny aty azeran'ny vahoaka ary ho saziana araka ny lalàna izay olona manao an'izay rehetra izay. Teny amin'ny pempiana Lamaintsité kosa no nanao ny adidiny candidat fetra Ralamozafy Milolona tety de niantso ny rafitra mpikirakira fifidianana ny tenany ny mba hivoahany tena safidim-bahoaka marina amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Ary ny antso toraka izany ihany koa ny ao amin'ilay organe moa na hoe rafitra izay manara-maso ny fifidianana mba hidirakaiky ny zava-misy rehetra dia mba tena safidim-bahoaka no hivoaka ao. Fa candidat mpanjakana iray ao Tsimondrano no tratra nitondra bileta tokana nandehandeha eraky ny tanàna atao amin'ny komina Ampanefy androany raha nitatitra nataon'ny candidat lisitra faharoa ny firaisan-kina ao Tsimondrano. Nisy ihany koa ny fangoronany iray volana amin'ny aloha ny kara-pifidianan'olona sasany atao Ambodiafotsy a Tsimondrano ary nasiana marika fa efa avy nifidy ilay olona na dia mbola tsy nanefa nadidiny akory azy. Toy izao ny fanadihadiana mahakasika izay eo amin'ny sary sy rindran-tsary Andry Rakotomala. Naorina mialoha ny kara-pifidianan'ny olona sasany rehefa nasiana marika fa efa avy nifidy na dia mbola tsy nandatsabato akory azy hatranga niseho tao amin'ny fokotany Ambodiafotsy a Tsimondrano zany. Olona mpanasa lamba no sendran'io rehefa nanara-maso ny teny amin'ny manodidina ny solitena ny firaisan-kiny. Nisy ihany koa zany ny tsy ampy le ataontsika hoe fanentanana ny olona satria misy olona zany mitondra kara-pifidianana ara-dalàna fa tsy manana kara-panondro, tsy misy passeport, tsy misy permis de conduire dia tsy afaka mifidy ihany koa regny. Fa ny olana nitranga teto amin'ny commune Pitatafika dia fokotany anankiroa, fokotany Atsimbohatra ny anankiray. La lisy mpifidianana zany lasa ny ampy olona ny 17 dia efa fampiresahana tamin'ny délégué sy ny CENI dia le lisy mpifidianana anankiray amin'ireo any zany no ampiasaina fa tsy hoe izy roa no ampiasaina. Dia misy mpanara-maso ny candidat amin'ny firaisan-kina amin'iny. Ny faharoa ny fokotanina Ambodiafotsy dia mbola misy olona tsy nandeha mifidy mpanasa lamba fa ny tapany riva izy vao hifidy dia gaga izy fa efa voakoche zany hoe efa avy mifidy izy. Dia rehefa natao ny fanadihadiana dia ny filohan'ny fokotany Ambodiafotsy no naniraka anakan'io kara-pifidianana io efa ho ray volana izay dia avy any amin'ny chef fokotany Ambodiafotsy zany no efa coché namana efa mifidy le olona nefa mbola tsy nifidy akory le olona fa tapany riva izy vao andeha hifidy. Zany dia efa hita anisan'ny proof hoe misy halatra efa omaniny chef fokotany ao anatin'ity fifidianana ity. Fa Ambodiafotsy ny resahako fa tsy ny chef fokotany rehetrarehetra. Tamin'ny komina Ampanefy indray candidat ny fitondrana no natrarana bileta tokana tamin'ny aminy. Nisy ihany koa ny fizarana karine pokotany tamin'ny androm-pifidianana. Komina Ampanefy fokotany Ambohitsoa no
nisy candidat ny fitondrana zany a efa nitondra bulletin efa avany amin'ny zareo fa tsy leny rovidina ao anatin'le bureau de vote efa nisy bulletin zany avany amin'ny zareo a dia iny lasa napisy disadisa tamin'le olona teo a dia maro anisa moa le olona dia tsy maintsy niala zany zareo satria vitsy akoatran'izay ihany koa teo amin'ny fokotany io ihany koa Ambohitsoa Ampanefy no mbola nisy fizarana karapokotany androany maraina dia nasaina najanona le fizarana dia tonga teo koa moa ny gendarmerie dia nanajanona n'le fizarana n'le karapokotany nitapany maraina androany zany. Milaza fa manana profetranga ireo moa ity candidat listra faharoan'ny Fraisankina ao Atsimondrano ity. Atao amin'ny EPP vaovao ampitatafika kosa ny tenany no nanefa ny adidiny androany no sady nanaramaso ny fizotry ny fifitianana. Tsy tokony imenimeno sy hitaraina amin'izay voka-pifidianana io ireo tsy nandeha nandatsabato. Hafa mihitsy ny olona nandeha nifidy sy nanefa nadidy ho an'ny firenena ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety eny amin'ny fitoeram-pandatsambato androandry. Nisy tamin'ireo olom-pirenena sasany kosa no niverimaina fotsiny ary efa tonga teny amin'ny birao fandatsambato ka tsy afaka nanefa nadidiny noho ny olana samihafa fanadihadiana. Hita ho navitrika tamin'ny fandatsambato ny olom-pirenena androandry raha noharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao faranteo. Samy mahatsapa ny mahazava-dehibe izany fifidianana izany ny rehetra ka tonga nanefa ny adidiny. Tao ireo nisafidy ny nandatsabato vao maraina, atao ihany koa ireo efa atao atoandro vao tonga nanao izany. Hafa mihitsy ny olona mifidy hoe ireo olom-pirenena sendranay tamin'ireo ivitoeram-pandatsambato nanaovana fanadihadiana androandry. Satria moa hoe solombavam-bahoaka dia mila ohatrany hoe mila représenter mba any amin'ny antemerany zany le tsika dia izay tena hoe naresy lahatra hoe aleo mifidy hoe adidy amin'ny firenena sy noatran'izany zany dia aleo mifidy tsy toy izay hiandro fotsiny an'izay ataony mifidy. Raha hoe olona le mifidy zao dia ohatr'izay mihitsy hoe efa mifidy dia nalanina tsy lany le fidiana dia au moins efa mba mifidy. Raha le tsy mifidy ianao dia miandro an'izay safidin'ny olona fotsiny eo. Raha hoe tsy mifidy ianao dia ina moa ny menomenomanao ianao raha tsy nandeha. Za zany hatramin'izay efa mpifidy teto Ampefiloha foana dia efa natokana andro hoe tsy iasana ny androany dia manatanteraka ny adidy amin'ny maha olom-pirenena. Tsy mifidy zany raha misy zavatra tsy mety ataon'ilay olona voafidy dia tsy afaka manome tsiny izy satria tsy mifidy izy dia manaiky an'izay zavatra tanterahan'ilay olona fidiana eo zany verso izy satria tokony fidy raha manana ny rehetrarehetra hoe tokony andatsabato. Tombony aloha hoe amin'ny maha olom-pirenena dia miandrandra le asa ataon'ilay olona fidiana rehefa lany eo izay lany eo. Hoe mba hitondra amin'ny feonay ohatra hoe ny resaka sécurité aloha izao voalohany indrindra eto aminay Ampefiloha lasa tsy milamina mihitsy zany dia fahadiovan'ny tanàna. Nisy tamin'ireo mpifidy sasany ikasa nefa ny adidiny kosa no niverimaina fotsiny noho izy ireo tsy hita atao anaty listim-pifidianana ny anarany. Olana tamiko za zao sady tsy mifidy mihitsy satria tsy hitany amin'ilay listim-pifidianana ny anarana dia efa sady tsy nahazo karta dia asenan'ilay jerena hoe eto amin'ny internet indray dia mbola tsy ao indray ny anaranay mivady mihitsy samy tsy ao dia hoe tsy mifidy zany zay satria tsy ao. Zay ny olana nanoatra anarana tany zay satria nisan'le taratasy nalefa ny seny iny le hoe nareo tsy mahazo karta fa alefa tany amin'ny fokotany indray ny lista dia efa nalefa tany amin'ny fokotany indray le lista le anaranay dia atreo zany zay dia hoe natoky be hoe fa any zany izy dia tsy ao nefa le malahelo be zay fa tsy hifidy. Amin'ny ankabeny nizotra ampilaminana ny fifidianana tamin'ireo fitoeram-pandatsambato nanaovana fanadihadiana ohatra amin'izany ny teto amin'ny LMA Ampefiloha, ny teny amin'ny EPP Ambatolampy Ambohimanarina ary ny tetsy Anosy-Patranavaratra. Olana madindinika no nitranga tahaka ny hoe fahatarana 10 minitra ny fisokafana birao fandatsambato. Atao ihany koa ireo olona tsy nitondra kara-pifidianana saingy nitondra kara-panondro ary vao marina fa ao anatin'ny listim-pifidianana ny anarany ka afaka nifidy.
Fa nizotra rakany tokony ho izy ny fisokafan'ny birao fandatsam-bato nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny EPP sy CEG IVA tao amin'ny distrikt Anambohidratrimo sy ny tao amin'ny EPP Ambasandratsara Oby ao amin'ny boriboritany voalohany. Navitrika ny olom-pirenena nanefa ny adidiny miandry ampitoniana ny valim-pifidianana ny olom-pirenena ka mba ho tena ny safidim-bahoaka marina no hivoaka araka ny fenitra demokratika. Nisokatra tamin'ny Enora Maraina ny birao fandatsam-bato teo tamin'ny EPP sy ny CEG IVA to distrikt Anambohidratrimo. Toy izay ihany koa ny tetsy amin'ny EPP Ampasandratsara Oby anatin'ny boriboritany voalohany. Tsy nisy ny korontana nizotra araka ny tokony ho izy izany tamin'ny fitora maraina hatramin'ny sivora maraina teo fotoana nandalovanay tety antoerana. Ampy kokoa ny teto ny fitaovana na ireo mpanara-maso ny fifidianana isaky ny kandida navitrika ny olom-pirenena na ny safidiny. Tamin'ny Enora Pile niaraka naneny tamin'ny Laklosy zany no sokatra ny proposifidianana teto aminay dia efa nisy délégué ny Ovidina efa niaraka taminay teo niaraka tamin'ny observateur nijery ny urna dia naka sary ny fanombohana ny fifidianana teo. Dia ino moa ny fampandehanana bureau de vote olona 5 isaky ny proposifidianana. 500 isaky ny proposifidianana zany no mpifidy andrasana eo zany. Dia ny tapavitriana zany eo amin'ny 6% eo zao. Fa io atoandrotoandro izay vao manomboka miakatrakatra kely zany ny olona tonga zao. Mirotsaka antsihatra ary mandray ny andraikitra ny sitrapo amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny eo anivon'ny justice EP tao Ivato. Fifidianana madio no tena andraisana ka tsy maintsy andraisana andraikitra nanomboka tamin'ny fisokafan'ny birao fandatsam-bato hatramin'ny fivoahan'ny vokatra raha ny fanazavana. Raha ho an'ny eto ny vato manokana zany aloha dia maraina vao nanomboka mihitsy ny vanim-potoana fifidianana dia fa nanomboka ny tety an'ireo bureau de vote rehetrarehetra tao anatin'ny commune fa tena misotra tsaka sy andavany ary tsy izay ihina fa dia milamina soamantsara aloha hatreto tonga daholo ny fitaovana ampiasaina amin'ny resaka fifidianana. Mavitrika dia mavitrika koa mifidy satria tonga vao maraina. Dia ho an'ny justice EP manokana moa izany tafiditra ao anatin'ny FFTM tsy afaka hanao observateur izy fa amin'ny adidy manandraikitra amin'ny fiarahamonina dia izay paroasy Ivato dia samy mandray andraikitra manara-maso manodidina ny faritra izay hifidianany avy. Ny paroasy ny Ivato rehetra zany manao an'izay asa izay manao asa tsitrapo satria tsitrapo monina noloranay tena ho an'ny Kristy dia manao asa tsitrapo izay fanaraha-maso ho an'ny tanin-drazana. Ny andrasan'ny vahoaka zany amin'izao fifidianana zao dia fifidianana madio, fifidianana mangarahara mba aneo an'ilay safidim-bahoaka mba tsisy osoka tsisy raorao fa mba ho filaminana eto amin'ny firenena no andrasan'ny vahoaka tsirairay sy ny olom-pirenena. Fifidianana madio mangarahara ary ivoahany tena safidim-bahoaka marina hitondra fanivany eto amin'ny firenena no andrasana ho ny olom-pirenena. Fahitana anazy aloha amin'izao maraina izao milamina tsara, milamina satria mbola tsy dia be olona koa fa vao maraina dia mbola milamina tsara. Fa nioana mihitsy hoe maraina satria mbola misy zavatra atao koa ny hariva. Miandry vokatra tsara mba mpilamina ny firy tantaram-pirenena. Izay zao tena hindrasana hoe mba amin'ilay vokatra eritreretra isaina ny vokatra mivoaka. Fifidianana araka ny lamina tokony ho izy no hindrasana fa tsy sanatria hoe misy ny halatra sy ny ohatr'izany. Mianao fanatsarana ny fiainana ankapobeny izay lany eo. Sy anangan-tanana sy anao anaraka mpivahatany izay mpitondra azy fotsiny tsy fantatry dia atondry zareo fa ny ankabeazany aloha hatramin'izay dia anangan-tanana ho an'ny fitondram-panjakana fotsiny sasany ohatran'izay tsy fidianana ara-dalàna aloha tsy misy hoe misokana sara amin'izany mampiasana. Zao zao asany tsy mahita an'ilay hoe mpanara-maso eto sa misy mpanara-maso eto. Miantso ny olom-pirenena rehetra samy andray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay amin'ny fiarovana ny safidy eo am-piandrasana ny voka-pifidianana. Hatreo ny fiarana tongo-kilasy tongo-vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farantolo mazatra ao arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana Global News Interstellar io kosa no lohateny horonan-tsary atolotry ny fahitalavitry ny ambiasanao anio alina tenako tongo-kilasy tongo-vavy mametraka ny veloma mandrapitafy indray veloma tompoko.